avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Fianambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fan série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Mety amina manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voaja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Prime vous présente ny vaovao. Vonina hiatrikady ary tsy handefitra amin'ireo ambadiky ny fanakorontanana amin'ny endriny rehetra toy ny halatr'olona mahazo vahana amin'izao fotoana ny Prime Ministre araka ny fanabarany ny hariva teo. Fotoana izao tokony hanaporofono ny fanjakana fa vita ny miaro ny vahoaka eo anatrehany tsy mataotody ho ny mpanara-baovao manoloana ireo olona very saika isan'ora. Mbola maro ny fitarainana azo manoloana ny fomba fiasan'ireo mpiasam-panjakana eny anivon'ireo sampam-pandraharaha isan'ambaratongany hatreto. Mpiasam-panjakana izay mila manova fomba fiasa mampiasam-bahoaka azy ireo. Napetraka ny vadiny filohan'ny fanavaozana tamin'ny fomba ofisialy androany tao Ankily, distrika ny Osy ny vato fototra, ananganana ny ivitoerana natokana ho an'ireo olona manana toetina varira. Tanjona ny iarovana hitaizana sy hanabeazan'ireo olona manana toetena varira. Anovelany voaheloka higadra herintaona tranomaizina sazy miatry Marine Le Pen fantadazo amin'ny sehatra politika frantsay araka ny didina avoaka ny fitsarana ambony amsahana ny fampakarana tao Paris ny antsipriandreo. Fotoana ny fampalalamba avaotsika indray eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba tombo kilasy tongovava manasa no avetrany anaraka ny antsiprian'izay hoentsika manokatra ny fiarahana amin'ity alay ity tsy misy olona afaka manakorotana ny fitondrana fanavaozana ho ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta na iza ao ambadika izao trangana fahaverezana olo izao tsy andefitra ny Prime Ministre fa vonina hiatrikady antenan'izay ny ompota amin'ireo fianakaviana voakasika ao anatin'ity trango ity androany andoarahantsika ny antsipriany. Tena ady ity atrena ity tsy andefitra ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta raha Donald Trump fa vonina hiatrikady na iza ao ambadika ireny vololona ireny hoy izy androany teny amin'ny lapany mahazo arivo manoloana ity tranga ity izay entina anakorontanana izao fitondrana fanavaozana izao. Baiko entitra no nomena ireo ministera voakasika hanenjehana ireo olona ireo manoloana ny tranga von'olona sy fahaverezan'olona ny fanisesy tato ato tsy maintsy ajanona izao zava-doza izao. Fantatsika ny zava-mitranga eto amin'ny firenena volana vitsivitsy lasa zay ary andro vitsivitsy lasa dia ny fanjavonana zanaka malagasy fahafatesana zanaka malagasy zay vonoina misy ny tsy hita ny taovany aminazy any zavatra tena mahatsiravina maripiriko. Ny tenako dia nitendreny Andriamanto filohan'ny fanavaozana tantana ny gouvernemanta roa ny tena zavatra lehibe napetrany amiko. Ny voalohany dia ny hoe amaly ny filana maika anyvoaka malagasy. Ny faharoa manatanteraka ny tetikasa amin'ny fanavaozana dia nasi ny fanampiny dia ny hoe ny ampiray ny malagasy. Ny zava-mitranga dia izao maty ny zanaka malagasy. Taratasy nalefana Andriamanto filoha taty amiko dia ny hoe ny tombontsoan'ny malagasy irery ihany
no tompoinao ao marary ny aina tompoko mahita ny zanatsika vonoana ohatran'ireny efa volana vitsivitsy no niresana teto tsy afaka andefitra ny tenako amin'ny maha-prime ministre ny amin'ny fikitikitiana ny ainy malagasy satria malagasy aho ny safidy onona eto raha teo ny safidy anompo ny malagasy tsy misy manakana ny fanavaozana ka avelantsika amin'izao fa tsy maintsy tanteraka izany hoy ny prime ministre ho an'ny malagasy ankehitriny sy ny taranaka tsy mitovy amin'ny endrika kidnapping izay nisy teo aloha ny tranga fisian'ny fahaverezan'ny olona ny fanesesy tato anatin'ny andro vitsy farany izay hoy izy miantso fitoniana ho an'ny rehetra ny prime ministre ary anampony mpitandro ny filaminana amin'ny fidediavana ireo olon-dratsy efa nisy ny fiapetra fisorohana noraisina tamin'ny alalan'ny fisian'ireo mpitandro filaminana 90 ny totalin'ireo olona tsy hita araka ny taremarika navoakan'ny ministeran'ny atany ny alahady lasa teo ny ampy ireo tsy hita ho malitsy androany ray izany Fahafahan'ny ankizy milalao amin'ny mpilaminana ray aman-dreny miary tsy amin'ny tebiteby izay no andrasan'ny vahoaka malagasy amin'ny fitondrana fanavaozana eo anatrihan'ireo olona very saika isan'ora amin'izao fotoana izao eo no mety ho fisina ambadika politika amin'ny toe-java-misy fa tokony anapirofy ihany koa ny fanjakana fa mahavita miaro ny vahoaka eo anatrihan'ireo tsy mataotody ankehitriny matoan-dahatsoratra feno ombay mitady ny tambazoratserasera-ndra malagasy tato ato zay tsy ombay mitady vola akory na ombay mitady asa fa ombay mitady olona ombay mitady zaza loza zany ary tena loza tsy roa amantany ila menaky ny aininy ny lalao teo atokotany na ny rana ny vidy zavatra tsy lavitry ny trano no tsy hita tampoka teo ary tsy niverina tao atokantrano raha tsy efa vatana mangatsiaka misy indray ireo hita ihany fa toa tsy tompony tenan'izany ilay zaza to verivery saina asa nanony dona mafy noho ny tsy fahitana ireo ray aman-dreny nanony zavatra nataon'ireo tsy mataotody nangalatra sy nakankeriny azy misy ireo hita somatsara fa any amin'ny kilometatra maro miala ny tranony toy ny hoe teny andoharany fotsy no very any ambomaka kely no hita elanelantany izay tsy ho vita dia tongotra na zaza 10 taona mihitsy tsapany rehetra eo anatrihan'izany toe-javatra izany ny tebiteby sy ny fikorotana an-tsainan'ireo ray aman-dreny very zanaka tsy mandry andro tsy mandry alina tsy mahavita na inona na inona ary tsy hita izay atao ikaroka tsy aina mety ny anatsimo na ny anavaratra ilay menaky ny ainy ny tany raha teo mitadasika 90 lohatreto raha ny taremarika ofisialy amin'izay trangana zaza very teto analamanga izay ary anjaton'io raha hitarina manerana ny nosy eo anatrihan'izay fiantraikany goavana ho an'isam-batan'olona ilay tranga miasa amin'ny tebitebiny amin'ny hoe manao ahoana izay ilay zanako any an-tokantrano tsy mandrisaina na efa 14 aza ny mpiandry sy ny ankizy satria ny ratsy tsy kely lalana araka ny fomba fiteny fa tsy ny zaza ihany no voakasika raha jerena ny salataonan'ireo filazana fahaverezan'olona fa hatramin'ny olon-dehibe ihany koa dia mandeha ny resaka hoe mampiasa an'izany zavatra izany ono ataon'ireo olon-dratsy an'izao ono dia lasa feny konono eo miaraka amin'ilay tranga manjaka ny konono ary mety ho tonga koa ny kitsaotsao noho ny tsy fahalalana ny marina izay ny mpitandro filaminana aloha no azo antoka fa afaka hikaroka azy noho izy ireo nianatra manokana momba izany fa tsy mbola nivoaka aloha hatreto izay marina izay kasa na noho izy ireo tsy mbola nikaroka na noho izy ireo andalam-pikarohana sy andalam-panamarinana ny marina ary ampanangonana ireo pirofo izay ho feno tsoela ka hivoaka afaka fotoana foy ny valan'ny fanadihadiana enganie dia miresaka izay mpitandro filaminana izay dia tafiditra ny fanjakana ny filoham-panjakana aloha iny efa nilaza fa fandotoana ny fitondrana fanavaozana eo imason'izao tontolo izao no anton'io ka anehoana fa tany tsy milamina korontana andro amanalina zany Madagasikara zany andeha ary atao fa izay tokoa izay mitsy ary ianina izay nalahelo ny sezana sy ry zaroa tsy nahazo ny toerana no sosotra ka io mandoty rano io dia tsy ilay naka ny sezany rianina na ilay tsy nanome toerana ny zaroa nefa ilay lasibatra fa ilay zaza tsy manatsiny ilay tsy malala bisba amin'ny politika no ampidirindry zareo amin'ilay politika maloto tena maloto dia izay no ataony anina sy ry zaroa ary tsy magaga fa efa izay mihitsy izy ireo fa ny fantatry ny malagasy aloha androany tsy anina sy ry zaroa ilay mitondra ny tany sy ny fanjakana fa manana filoha ilay Madagasikara ary misy governemanta mijoro ihany koa eto ireo izay manana fahefana anome baiko sy toromarika amin'ireo rehetra mpiara-miasa aminy isanambaratongany amongotra sy hitetika ireo ratsy fanahy inona marimarina ary fantatra fa efa nalefa ny teny midina amin'ireo tompon'andraikitra isanambaratongany ifehezana ity halatra olona ity fa ny malagasy anefa tsy madiny rahela ainy tio rainy manonja ka vokatra mivaingana no andrasana vokatra mipaka amin'ny androany ny ankohonana malagasy tsy ampitsony ilay hoe efa mandray andraikitra ny fanjakana efa naetsika ny folo alin-dahy malagasy
efa miasa ireo fitaovana rehetra eo am-pelantanana ikarohana ny marina sy ampanjakana ny filaminana fa ny ilaina sy ny andrandraina, ny fisamborana ny anina mba tsy havanona intsony izay teti-dratsiny, ny fanagadrana ny zaroa mba tsy hisy ihany koa zazavery na maty atsoatsy. Fialan-tsasatra izao ka tokony hiala sasatra ampitoniana sy ampilaminana ny malagasy arak'izay fa efa mividy eo am-pelantanany, aroporofony ny fanjakana amin'ny alalan'ny vokatra fa miasa ny mpitondra ankehitriny ka tsy ho tratrandrianina sy ry zaroa teti-dratsiny amin'ilay fanakorontanana eto Madagasikara, satria toa mitady ho izay sa efa izay no misy izao. Mila mandiso zany ny fanjakana mijoro ka manome vokatra dia ilay filaminana sy fitoniana sitrahan'ny malagasy. Mifanindran-dalana amin'izay tokony ho mailo ny rehetra ka tsy hitaredretra na eo aza ny rotorotom-piainana andavanandro, ananatra ny zaza sy hiaro-tena eo anatrehany ambana samihafa, ahitandrana ihany koa amin'ny fampiasana tambazotra-tserasera ka hanavaka ny vaovao diso sy ny marina fa izay endry ihany hono no anarina. Fomba fijeriny sampana fampalalam-baovao manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny nentina tao anatiny matoa an-dahatsoratra iny. Fatratra'ireo mpanakorotana sy mpandoto ny fitondrana fanavaozana ny tanjony sy arahany firongatry ny alatr'olona amin'izao fotoana izao. Tokony ampiseho ny heriny sy ny fahaiza-manaony rehetra ny fitondram-panjakana, hiverenany filaminana sy ny fitoniana eto amin'ny firenena, hisorohana ny fitarany raharaha amin'ny tranga tsy ampozina honina saina. Mampihena ny fahatokisan'ny vahoaka ny fitondrana fanavaozana sy ny mpitandro filaminana amin'ny ankapobeny ny firongatry ny alantr'olona manerana ny nosy. Olon-dehibe maro amin'izao no anaovan'ny fianakaviana mba mitady raha ankizy sy zaza tsy ampy taona ihany no nisy teo aloha, ary manampy ireo mandry tsy lavoloha ihany koa ireo fianakaviana manana toe-tena varira amin'ireo very. Misy ny vatana mangatsiaka vao tafaverina amin'ny fianakaviany, misy ireo nisy naka ny taova, misy ireo verisaina sy ny sisa. Enatra ho an'ny fanjakana ny fahinoana fa 90 ny trangana fahaverezan-jaza teto amin'ny faritra Analamanga, nefa tsy misy vokatra mivaingana mandraka androany. Mila antoka sy pirofo ny vahoaka fa tany misy fanjakana eto ary misy mpitandro ny filaminana miaro ny vahoaka. Ny fitondram-panjakana aloha mila hamafisina tsara be io. Marina fa tsy afaka hiaro ny olo tsirairay sy atokantrano ny mpitandro filaminana, fa mba tsara raha mba hamafisina double bebe kokoa. Fatandreo zany zareo teknisiany mbana zany takitsika mba mangataka ho fanamafisana ny fiarovany ny ainy tsirairay. Ampahafantarina vahoaka izao ny atao. Maro fa stratégie-ndreo tsy voatery ambarantsika manontolo fa toy nataondreo ihany zay, asehondreo zay fomba hahazoany vahoaka toky fa tsy hisy zavatra hazony zanany taranaky ny tsirairay. Kady sy ambadika politika, fanakorotanana sy fandotona ny fitondrana mijoro ankehitriny ny antony ireo halatr'olona ireo hoy ny fanjakana. Raha izany tokony aneo ny mifanohitra amin'izay ny fitondrana fanavaozana tarin'ny kolonely Randrianirina Mikael amin'ny famerenana anatin'ny fotoana fohy ny Vandripalemana ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena. Hampiasa ireo fitaovana sy fahaiza-manao rehetra eo am-pelantanana ary hisambotra ireo rehetra tafiditra ao anatin'ity halatra olona ity, ahafahan'ny malagasy miary am-pilaminana. Manoloana ny trangana fahaverezan'olona amin'izao fotoana izao, mpitandro ny filaminana ahitana tafika zandary ary polisy misa 700 no mivezivezy manerana n'Antananarivo nanomboka ny atoandro teo hatramin'izao alina izao miaraka amin'ny garde présidentielle. Mbola iampy ireo mpitandro ny filaminan'ireo androany alina sy raha mpitso maraina araka ny fampitambavao. Laza izy ireo fa tsy andefitra amin'ireo rehetra tratra manao endrika fandikan-dalàna samihafa. Fa mila vaozina ifanaraka amin'ny filany ny vanim-potoana ankehitriny ny lalàna raha tiana ny hanamafy ny fahaleovan-tena ara-pitsarana. Amin'ny fomba fampiarana ny lalàna eto amintsika ny olana mahatonga ny tsy fahatokisany vahoaka ny fitsarana. Andrasa mpanara-bavao ihany koa ny toy ny raharaha fahaverezam-bola 4 miliara ariary araka ny tatitra nataony ny fitsarana momba ny kaonty. Rina fitiavana. Tiniana ao anatin'ny asambom-miera maharitra 5 andro mandritra ny fikonan-jon'ny fitsarana izay nanomboka omaly ny fanavaozana petraka anamafisana ny rafi-pitsarana eto Madagasikara. Voaresaka ao anatin'izany ny lafiny fahaleovanten'ny fitsarana raha ny fitarainan'ireo manandray nanivon'ny fitsarana sy atrasampanjakana iray anisany ahitana tahambony amin'ny kolikoly ny fitsarana. Ny lalàna mipetraka saingy tsy ampiarina araka ny tokony ho izy. Antony mitarika ny tsy fahamarina toeran'ny fahaleovan-tena ara-pitsarana ka miantraikany amin'ny tsy fahatokisany vahoaka ny fitsarana ho ny faneho-kevitra.
fa voalohany indrindra eo amin'ny mpanatanteraka an'le lalàna zany no ahitana lezoko satria ny antony adiny le fanianana ataony rehefa manatanteraka ny asany izy dia lasa miteraka fahavoazana lehibe ho an'ny firenena le izy satria ny lalàna lasa voatakony raha mitsotra re voahoaka reo dia nohony tsy fanatanterahany zareo ny lalàna zay napetraka tamin'zareo ampiariny fa tafiditra daholo ny karazana asa maloto rehetrarehetra ny marina voatakona ny diso lasa marina. Mbola tsy fongotra ny tsy maty manotana eo aza ny fampiarana ny tantandalàna raha tsy ilaza afa-tsy ny raharaha ny fahaverezam-bola mpanjakany 4 miliara ariary ny taona 2024 sy fanondranana antsokosoko volamena 4 taona ny taona 2024 2024 araka ny tatitry ny fitsarana momba ny kaonty ka tsy mbola nisy voasambotra na niarany isazy hatreto ho ireo heverina ho tomponantoka tamin'izany. Nanambara ny mpahalalàna fa fahefana maleo tena samy manana ny asany ny fahefana mpanatanteraka. Ny fahefana mpanao lalàna fahefampitsarana ka tsy tokony isy ny fifampitsabana ndraikitra raha tiana ny hampatanjaka ny faleovateny ny fitsarana. Mba tsy isinina zany hoe fitsaram-bahoaka satria tsika tany-tandalàna tsinina fa tsy fanao ifampitsara arak'izay tiany eto dia zay no mahatonga n'le fahefampitsarana mila mipetraka tsara araka ny tokony ho izy zany araka ny lalàna velona mba isiny le fisarahana zay hoe fahefana izay tokoa hatrany amin'ny famolavolana ny lalàna mihitsy aloha zany dia mila mipetraka zay hoe inona ny lalàna tena ilainy ny fiarahamonina malagasy aiza le tena hoe lahara-pamehana zany raha miresaka ny fitsarana fotsiny ohatra tsika ary indrindrandrindra rehefa mivoaka ny tiky fitsarana manahoana ny fanatanterahana an'izay ka izay indrindra no angatahana foana zany ary izay indrindra zany no ametrahana foana ilay hoe fampiarana n'ilay lalàna mba tena isiny ilay tany-tandalàna. Mbola maro ireo raharaha mpitsarana amin'ny tarasiko andrasan'ny vahoaka ny toy ny fandikan-dalàna nataon'ireo tompon'andraiki-mpanjakana teo aloha lasa mitsoaka ny ivelany ny raharaha mahavoasaringitra amin'ny mpandrarama amin'ny ravatomanga ireo famerenana ny vola mpanjakana 10 miliara dolara very any ivelany araka ny nambarany ministry ny fitsarana ny raharaha Boeing 777 sy ny maro hafa ny fampanjakana ny tany-tandalàna sy ny faleovaten'ny fitsarana izay antokana mafisana ny fatokisan'ny vahoaka ny fitsarana ka isy ny fampandrosoany ny firenena. Tontolon'ny fitsarana eto Madagasikara zay fa fomba fiasan'ireo mpiasa mpanjakana mbola maro ny fitarainana azo manoloana ny fomba fiasan'ireo mpiasa mpanjakana eny anivon'ireo sampandraraha isanambara tonga ny hatreto. Isany azona fitarainana betsaka ny fitarazoan'ny fomba fiasa sy ny fomba fandraisana olona. Ireo mpiasa mpanjakana izay tokony hanatanteraka ny asany araka ny tokony ho izy amin'ny mampiasam-bahoaka azy ireo. Ny tsy fisian'ny tanjona mazava eo amin'ireo mpiasa mpanjakana sy ny tsy fisian'ny rafitranantsarana marina ny tolotra ho an'ny olom-pirenena no isan'ny mahatonga ny tsy fahombiazan'ny raharaham-panjakana. Nateo aza ny famaliana ny fangatahan'ireo mpiasa mpanjakana toy ny fisondrotana ny karama, ny indemnité de logement, ny indemnité de risque ary ny indemnité de gré. Mbola maro ireo fitarainana nataon'ireo olom-pirenena manana raharaha eny anivon'ny resampandra-panjakana ireny. Ao anatin'ny politika anatsarana ny fahefa-mividy ny mpiasa-mpanjakana ny fanondrota-karama. Natanteraka izany na tsy tokony samy havita ny asa nampandraiketana azy avokoa ireo mpiasa-mpanjakana rehetra. Tokony masoana izy ireo ny tamberina andraikitra amin'ny olom-pirenena. Ao anatin'le politika daholo zany rehefa tena ao amin'ny fitondram-panjakana ao amin'ny fonction publique amin'ny teny anatsara ny fandraisana ny service ny service atao amin'ny service public izy ka rehefa hitany hoe manelingelina na tsy manaraka an'izay fanatsarana zay dia misy ny sazy dia ao anatin'izany ny resaka fanesorana na ny famondrana toerana any amin'ny tany lavitra andrina any zavatra amiko zany le olona sarotra be ngeny miteny hoe anao olom-pirenena dia melana reo rehefa tsy anao ka le olona le rafitra misy mihitsy ara no mahatonga anazy manao an'izay tsy fanaovana zay dia inona moa no azonao atao eo fa rehefa misy ny fanasaziana misy ny lalàna mifehan'ny fanatsarana ny service public dia voalamina miala ho azy tsy hoe miala ho azy fa voasazy reny olona tsy manao ny asany reny. Tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny asa-mpanjakana avokoa ny fomba fandraisana, ny fahadiovan'ny toerana, ny mpiasa, ny fitaovana ary ireo lafiny zavatra maro hafa.
tsy ny fanatsarana ny tombontsoa omen'ny fanjakana ho an'ny mpiasam-panjakana ihany no antoko ny fahombiazany raharaha-panjakana fa indrindra ny fahavonona ny tsirairay anatanteraka mpahamarina sy fahombiazana ny andraikitra iantsoroany ho an'ny olo-pirenena no atsarana ny momba ireo mpiasam-panjakana ka manantena fiatsaran'ny asa ihany koa ny vahoaka. Na ray ny andian'ny faharoa amin'ny vaksiny arovana amin'ny valinaretina mpox sika ny alahady alasa teo efa lany ny tahirim-vaksiny voalohany ka maika ny anapariana ny vaksiny vaovao manerana noso noho ny fianaky ny mpox izay efa nafatolona maro hatreto. Iray amin'ireo fomba mahomby isoroana ny aretina mpox ny vaksiny hatreto ka ny tanana ny rehetra anao zay vaksiny fanefitry ny mpox izay tsara soarvelo. Tonga eto amin'ny toerana ny alahady lasa teo ny andiany vaovao amin'ny vaksiny adina amin'ny mpox na ny Imvanex. Ahitana fatra 3 alina vaovao afaka iarovana olona hatramin'ny 5 alina sy 2 hetsy miankina amin'ny fandaharam-panaovana vaksiny ampiarina. Araka ny tatitra mihoatra ny 2 hetsy ireo malagasy vita vaksiny iadina amin'ny ity valana retina ity. Efa lany ny fatra voalohany nanalisarisa azany olo-pirenena tamin'ny fanombohana ny vaksiny. Efa mianaka ny mpox ary mandidina 30 isan'andro ny tranga vaovao tao anatin'ny herinandro vitsy teo. Maika araka izany ny fanapariana ny vaksiny manera-nosy isoroana izany indrindra ho an'ireo sokajin'olona marefo sy ireo mpisehatra amin'ny asa rehetra misy fifankasoany na mivezivezy amin'ny faritra maro. Satria ona epidemia tsika zao dia tokony hampakitakena le izy cible voalohany dia hoe re olona ohatra hoe ny olona mitondra ny jemikaretina VIH na olona manana aretina hafa zay mety mamparefo azy dia ny contact koa zany moa tokony ho vaccinena. Ny ratsira be amin'ny olona koa amin'ny zirindrindrindrindra mety firaisana ranofo dia reny koa zany entana manokana nanao vaksiny. Io tombotsoa antsika mihitsy zany nazahona ny vaksiny ity zany dia efa mba mety miaro any amin'ny 75-80%. Dia izy vitsy ihany. Antsika moa zany eto Madagasikara dia nanao kan'ilay fanapa-kevitra hoe atao amin'ilay dose fractionnée dia izahana mihitsy zany hoe betsaka ny olona tena azo an'ilay vaksiny indrindra ireo tena mila azy ary le tena mila arovana. Araka ny tarehimarika misy 12 hatramin'ny androany ireo laviny mpox teto Madagasikara. Mahery ny 4 ny tranga rehetra ka ny faritra Toamasina voalohany sy ny eto Antananarivo renivohitra no tena voakasika amin'izany. Na izany voafeny aretina na eo aza ny tranga fahafatesany sy ny fiparitahany manera-nosy raha voatsaboara-potoana ho ny tompona andraikitra. Isan'ny vahaolana lehibe amin'izany ny fanaovana vaksiny. Mbola maro ny ezaka tsy maintsy atao ahafahan'ireo olona manana fahasembanana miatrika fanadinam-panjakana. Ireo manana fahasembanana izay miatrika fanadinana toy ny rehetra saingy misy ihany koa ny fahasamihafana amin'ny fandraisana sy ny famalina ny laza adina ka eton Andriatsilavo no mitaditra ny fanadihadiana ao anatin'izay. Miditra amin'ny andro faharoa ny fanadinam-panjakana BEPC 420 sika androany. Maro amin'ireo fitoeram-panadinana no ahitana olona manana fahasembanana. Ireto farany izay miatrika fanadinana tahaka ny rehetra saingy misy fepetra manokana takina eo anatrehan'izany. Ho an'ireo manana fahasembanana ara-batana, amoraina ny fivezivezeny, tsy miakatra tohatra, tsy lavitry ny toeram-pidiovana sy ny maro hafa. Ho an'ireo manana fahasembanana ara-pahitana, tsy maintsy miandry ny fandikana ny laza adina amin'ny bray, aorian'ny fanokafana ny laza adina, vao afaka mamaly ilay laza adina. Ho an'ny barina valina manokana, fon'izy niatrika ny bakalorea ny taona 2024. Ora iray taorian'ny fanombohan'ny fanadinana, vao vita ny famadihana ho bray ny laza adina, no izy ireo misa 4 tao anatin'ny efitrany mpanadinana iray. Miandry ny fizarana sujet ho an'ny rehetra aloha, dia izay vao atao ny transcription ho an'ny sujet amin'ny mpianatra tsy mahita zany atao vadika sujet braille izy. Dia izay vao zaraina ho anay mpianatra efatra mianadahy zay tamin'izany. Dia ny manarak'izay ihany koa zany izahay efatra ireo samy nanana ny fitaovana nampiasainy machine braille dia misy ihany koa ny nampiasa tablette braille sy ny dactylographie ho an'ilay anankiray izay zany. Dia ny tao anatin'izay fotoan'izay aloha zany ny tablette braille sy ny dactylographie ihany no nampiasainay fa ny ordinateur mbola tsy autorisé tany amin'ny fanjakana zany le izy. Dia nandritra ny fotoana io zany rehefa nandeha ny adina amin'izay zany
ny heuranay no nanatombo 15 minutes tamin'ny rehetra. Raha tena chronometrena aloha zany izy tamin'izay lanilany teo amin'ny adiny ray isaky mandika sujet teo zany satria tsy maintsy alefa andikana tsiraidray daholo izahay amin'izay tamin'izay. Rehefa voadika ny laza adina vao mipaika ny ora fanomboan'ny fanadinana ho an'ireo manana fahasembanana ara-pahitanana. Raha manomboka amin'ny 7 ora ny fanadinana ho an'ny hafa, mety ho amin'ny 7 ora sasany na amin'ny 7 ora latsaka fahefany vao manomboka ny an'ireo manana fahasembanana. Miainga eo no anisadany ora miampy ilay 12 minitra atolotra ho azy ireo manokana. Tsy ho an'ireo manana fahasembanana ara-pahitana ihany, tsy maintsy adika ihany koa ny an'ireo manana fahasembanana ara-pandrenesana na ny marenina. Somary mivadidravitra zay ny langue des signes maty dia amin'ny teny frantsay dia ny ao anaty sujet lefa tena hoe le fomba fitenintsika dia izy zany no adika aminazy amin'ny anaran'ny langue des signes mba ahafahany mahazo an'le tena sujet mihitsy dia sarosarotra zany ny azahoany an'le phrase fa mbola averina adika aminazy indray zany ilay phrase fa rehefa any amin'ny universitaire sy ny anao zany izy efa tsy dia mila ansetrany satria mampiasa ordinateur fa any amin'ny BCP ny BBC baka koa ary mbola misy mandika teny arakaraka le mpiadana. Mandritra ny fanadinam-panjakana atrehan'ireo manana fahasembanana, ny fanjakana no miantoka ireo manao ny fandikana ny braille sy ireo mpanabe afaka mandika teny sy manao teny tanana amin'ny laza adina. Ireo mpandika teny izay mbola tsy ampy isa ka mahatonga ireo mpiadana tsy maintsy miazo ny reny vohitry vakana karatra. Misy ny fofaja na ny fohy be fanabeazana jamba sy ireo mpandika teny amin'ny braille sy ny teny tanana. Fanampin'izay tsy ampy ny fitaovana ary tokony anaraka ny fiovoaran'ny teknôlôjia ihany koa. Efa samy mahitsika fa miroborobo be ny teknôlôjia dia fangatahako ngamba hoe aleo mba autorisena amin'izay ny fampiasana ordinateur portable satria ny ankizy rehetra moa zany efa presque évolué daholo amin'izao ho an'ny tsy mahita surtout ho an'ireo mpanala fanadinana BEPC sy baccalauréat miakatra ireo zany. Dia any amin'le resaka transcription tsaratsara miezaka ohatrany hoe mba mirecruter maromaro zany zareo amin'le izy satria na le transcripteur raha tsy maharaka an'izy io. Raha tsy maintsy ny azo anatsirabe avokoa ireo manana fahasembanana ara-pahitana sy ireo marenina avy amin'ny lafy valin'ny nosy hiatrika fanadinam-panjakana teo aloha efa mahaleo tena ary afaka mandray fanadinam-panjakana ho an'ny manana fahasembanana ihany koa ankehitriny i Tomasina, Fianaratsoa sy Toliary. Na izany mbola maro ny ezaka tsy maintsy atao ahafahana mampiaty ka ho afaka mandray avokoa ireo ivitoeram-panadinam-panjakana manerana ny nosy. Miainga amin'ny fampitomboana isa ireo mpandika teny, ny fampitaovana ireo manana fahasembanana sy ny fametrahana fotodrafitrasa manamora ny fiatrihan'izy ireo ny fanadinam-panjakana. Nanatanteraka hetsika fanentanana manoloana ny tsirariny sy ny tsindry azo lena misy ankehitriny ny Peninsula tontolo iara ny alahady lasa teo. Natao zany ho fanairana ny tsiraray asa ijoro raha sendra misy trangana tsy fandriam-pahalemana na tsy fanajana ny rariny ihany koa. Nanatanteraka hetsika fanentanana amin'ny ady amin'ny tsirariny ho fanairana ny tsirairay asa ijoro raha sendra misy trangana tsy fandriam-pahalemana ny Peninsula dia tontolo iara ny alahady lasa teo. Raha ny fanazavana dia natao io hetsika io manoloana ny tsindry azo lena ny famonoana sy ny fibodona tany misy amin'ny firenena maro toa ny Palestine, Liban, Iran ary Venezuela ankehitriny. Fanentanana natao hanoherana ny tsindry azo lena sy ny tsirariny zany mba hatsapany tsirairay an'izay tsirariny zay ary hasahy mijoro manohitsy an'izay. Nahatonga an'izao hetsika izao niainga tamin'ny hetsika maro zay hita maneran-tany, anisan'izay ny Palestine izay hita hoe tanatin'izay 3 tao any andro amin'alina ny famonoana ankizy amam-behivavy amin'ny tanàna io, fidobonana ny tanin'izy ireo, famonoana ny zanakin'izy ireo. Hitatsika koa zany any a Liban
tsy teny koa tsika raha tsy Iran zany zay namonoana ny mpitonja tany a Venezuela amin'ny tany rehetra zay misy an'iny fanagejana fitobonana ny tany iny reny fihetsiky reny raha tsy mijoro atsika amin'ny tany zay mbo tsy de misy de tsy maintsy ho tonga amin'ny tanyntsika koa io hamaray hangina koa ny olo hafa. Tsy any amin'ireo firenena ireo ihany fa ny eto Madagasikara ihany koa dia ahitana trangana tsindrazolena toy ny tsy fandriampahalemana misy any amin'ny toerana ambanivohitra na andrenivohitra ny famonoana varira sy ny alajaza ka manoloana izany dia nangataka tamin'ny fitondram-panjakana ny mpikarakara ny hetsika ametraka mpitandro ny filaminana any amin'ireny toerana tsy mandry fahalemana ireny ary nanentana ny vahoaka ihany koa raha sendra mahita na hiara ny tsirariny asa hitory na ampilaza ny manampahefana. Maro ny tsy fandriam-pahalemana ambanivohitra manjanjeranantsy tebiteby lava ary manararaotsy mangataka ny mpitondra fanjakana mahefa mba hametsaky ny mpitandro filaminana amin'ny toerana misy koa ny tsirary natao amin'ireo zaza varira ny olona varira mampalahelo reny zavatsy reny satria na dia mandeha atoandro amin'ny lala zay fa mitolitoliky hitatsika koa reny tsika vahoaky tsy andinisatsika mpitondrany de tokony tsika mandeha mitory mandeha mamonjy ny manapahefana manambara ny reny zavatsy reny fa mifanampy atsika zay vao afaka manohitsy an'io tsy fandriam-pahalemana io. Izao hetsika izao izay nokarakarain'ny finoana Islam ka nanasan'izy ireo ny manampahefana sy ny fikambanana misy eto Toliara. Izay ihany koa no hoentsika mamarana ny tapany voalohany fampalalam-baovao fametrahana vato fototra ny fitoerana natokana ho an'ireo olona manana toetena varira tany Ankily district Anyosy izay nataony vadiny folohan'ny fanavaozana. Eo ihany koa ny fahamaizana fanindroany ho an'ireo trano tetsakaiky ny kôkô plastika ndotam-penaka ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no anarantsika ny Antsiprianjay. Aza misaraka amin'ny ary. Vibrez au cœur de la Coupe du Monde avec les télés iSense, sponsor officiel de la Coupe du Monde 2026. Du 11 juin au 19 juillet, prix spécial Coupe du Monde, uniquement dans tous les magasins Cosmos, sur une gamme de modèles avec des remises allant jusqu'à 17%. iSense, innover pour une vie meilleure. Cosmos, votre partenaire de confiance. La tombola avec Cosmos continue jusqu'au 19 juillet. Yes! 25 millions à Riyad! 25 millions à Riyad! Wow! 25 millions à Riyad! Yeah! 66 ans, 66 gagnants, 66 millions d'Ariad à gagner! Pour tout achat chez Cosmos, participez au Tombola spécial indépendance. Premier lot, un chèque de 25 millions d'Ariad et 65 autres lots en bon d'achat d'une valeur totale de plus de 41 millions d'Ariad. En plus, profitez des remises sur certains produits. Et c'est uniquement chez Cosmos. Et si cette fois-ci, c'est vous le gagnant, attention, stock limité. Cosmos, votre partenaire de confiance. Tapaka le jiro raha mba afaka vidiko route électrogène zao nefa mbola tsy ampy vola kasika am'zao. Tsy olana izany, pas de cash, pas de souci. Nividiana entana aloha tsikelikely hatramin'ny 3 volana miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ao amin'ny Cosmos irery ihany. Nivahany io lany ramose miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ary ianao ihany koa pas de cash, pas de souci miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra eny amin'ny magasin Cosmos manerany Madagascar. Azadino miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra tsy olana nisy fananam-bola eno eo mividiana entanan'io ary aloha tsikelikely mandritra ny 3 volana. Miaraka amin'ny mirindra tanteraka ny fikasanao. Vivez la Coupe du Monde avec une définition d'image incroyable avec la télé TCL. En plus, du 11 juin au 19 juillet, pour tout achat d'une télé TCL, uniquement dans tous les magasins Cosmos, participez à la tombola TCL World Cup avec 4 télé TCL à gagner. Uniquement dans tous les magasins Cosmos. Avec TCL, chaque moment du World Cup devient spectaculaire.
Cosmos, votre partenaire de confiance. Salama tompoko tonga soe tamin'ny Pegasus zahay a dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azo safidianana tsy tiany bibikely io a tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil ana-canapé mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza mahatatry soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varaliana fa misy refzetiny UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle, vous êtes fonctionnaire visant un reclassement, vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Itanao tivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C Jumina ny goût tegna naturel tsy pirate fa tegna réel parfum orange fraise et coco sy parfum maro isan-karazany Jumina avy agny Europe an'le tegna top Mina mety aminao Coucou Angie. Coucou. Les stories en lechana kosa ki tena jay. Merci Benji. Ina tena tsy Instagrammable mihitsy. Tian'olo jiro sy carotte ato fa dans le rouge un budget akso. Mandalova Batimax promo be volana juillet manontolo. Cliqueo tiliantinge. Asaramanitra miavaka. Fihenam-bidy 5,000 isan-jato be zao ho an'ny sanitaire sy carrelage ary luminaire. Fihenam-bidy 10 isan-jato kosa ny amin'ireo kojakoja sy fitaovana ilaina amin'ny fanorenana. Fihenam-bidy 3 isan-jato hatramin'ny 7 isan-jato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 30 jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 7 juillet seulement. Yes. Anoizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalambavao amin'ity ala ity. Napetraka ny vadiny filohan'ny fanavaozana tamin'ny fomba ofisialy Androany atao amin'ny commune Ankily district Anyosy. Faritra Iorombe ny vady fototra hananganana ivitoerana natokana ho an'ireo olona manana toetena varira. Natao iarovana hitazana ary anabeazan'ireo olona manana toetena varira ny ivitoerana. Isan'ny tanjona manokana ao anatin'izay ny adina amin'ireo endrika fanavakavahana sy herisetra mianjady amin'izy ireo, indrindra ireo trangana fakana-keriny izay mampitantena ny rehetra, indrindra ny any amin'ny tapany Atsimon'Nosy. Daniela Minorso. Manoloan'ny trangana herisetra isan-karazany mianjady amin'ireo olona manana toetena varira eny anivon'ny fiarahamonina, ny sehatry ny asa, fa indrindra manoloana ny fakanan-keriny sy ny tsy vandrim-pahalemana miatra amin'izy ireo manerana ny nosy, izay mefara amin'ny famonoana amin'ny fomba feno abibina, ho afainganina ny fametrahana ilay ivitoerana natokana, iarovana azy ireo
any amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Ny vaty fototra androany no napetraka tao amin'ny komuna Ankily, distrikany Iosy, faritra Iorombe, ho fiarovana azy ireo. Raha malala ny zava-mitranga ankehitriny eto amin'ny firenentsika mikasika ireo tsikajin'olona varira. Malahelo aho maharary ny aiko amin'ny fanenjehana amin'ny fampijaliana. Famonoana mihitsy aza ireo mpiarabelona amintsika ireo. Ary tsy fantatra mazava mifamahofaho ny antsony. Izao anefa anisan'ny soatoavina fototra amintsika malagasy ny fihavanana, havatsika, namatsika ny varira, tiantsika ny varira, arovantsika ny varira. Izao Elizarandrianirina sy hanary anareo havako mpiarabelonambo. Andao zalahy hiara-entana isika rehetra hamonjy sy hiaro ireo havatsika ireo. Dingana voalohany izao efa ataotsika izao. Akoatra ny trano dia mbola maro ny asa soa ataotsika anatiny ho mariky ny firaisantsika amin'ny namatsika ireto toy ny fampianarana, fiarovana, asa fivelomana. Mbola hitatra amin'ny faritra hafa ary vinavinaina ifarana ny 7 Desambra ho avy izao ity ivitoerana ity raha ny fanazavana. Mazaka olona 520 ary kasaina hitarina andraisana olona 1000 manerana ny nosy amin'ny ho avy. Ity ivitoerana natokana ho an'ireo olona manana toe-tena varira izay ahitana efitra fandraisan'olona, efitrano fatoriana ho an'ny lahy sy ny vavy. Ity ivitoerana ity raha ny fanazavana hatrany. Trano iray tetsy amin'ny kôkô plastika andota-penaka ahitana tokantrano miisa 12 no nirehatra androany. Tsy mbola fantatra mazava ny anton'izay firetan'izay nandritra ny fandalovana teny an-toerana. Ity trano ity izay efa nirehatra ihany koa tamin'ny taondasa. Daniela Minortso. Androany tokony ho tamin'ny 12 ratoandro, trano iray ahitana tokantrano miisa 12, ipetrahany tompontrano sy ireo mpanofa no indray nirehatra tetsy akaiky ny kôkô plastika andota-penaka. Tsy nisy ny ainana fohy, saingy may entana nandritra izany ny akamaroan'ny isa tokantrano. Zaho moa zany natsolo le zanako hoe mama mahay ny tranontsika dia niakatra tao anefa le hafa efa tena niakatra dia tsy hitako tsony dia natao dia mivoaka. Volana rehetrarehetra may tena tsisy avitra tsonina raina rehetrarehetra mihitsy to dia tsisy tava-mivoaka na volana izao vola eo amin'ny 3,5 millions may eo daholo volana verosonoana sary bo tsisy mihinana vola intsony. Ohatra ny hoe nisy lamba may dia nijerena dia hoe jereo aloha akeo ambadika eo fa sao dia indraindray avaty indray ilay avy dia rehefa avy eo amin'izay lasa somary mivoaka kely dia nijery tamin'itsy trano anankiray itsy. Dia rehefa avy eo amin'izay dia ohatsy izy hoe inona ho aty fa tao mamay be le may be may fa andao andeha rofiny lamba fa andao andeha dia izay le izy teo saby teo amin'ny 12 teo efatra mianatra izay tao. Ty zazo ty zany tena ampalana dia le zanako anankiray fa izy telo mianakarery ny tao, izy telo mianakarery ny tao dia izay zany tena nampalalana fa ny entana tsy mampaninana fa ny entana soloana fa le zany tena nampalana. Tsy fantako fa izay olona nandeha mitady vola dia tsy hitako ilay izy. Tany an-tsena natson'olona. Nisy polisy fifamoivoizana izay teo. Dia izy ny teny anay hoe avoiny entana ozy izy efa may ny trano fa izay mbola variana miasa ao. Dia izy ny teny avoiny retana efa niredareda be le tary ambony. Le andro nandrivotra be dia vetivety kely le afo dia may dia niakatra be moa zany. Le entana mora simba aloha zany le entana amin'ny raha resaka afo zany satria to dia mitsona kito raha le ohatrany anay zao raha alio dia to dia mitsona kio raha sendra tratran'ny afo. Raha iverenana fandroana amin'izao no nahitana firehetana ity trano ity raha efa nahitana firehetana ihany koa izy tamin'ny taondasa. Niara-nisa lahy tamin'ny famonoana afo ireo mponina teny an-toerana teo am-piandrasana ny fahatongavany mpamonjy vohina na aritra ora iray teo ny famonoana ny afo. Tsy mbola fantatra mazava hatreto ny antony sy ny andohan'ny afo. Voasoroka ny fihitaran'ny afo tamin'ireo trano teny amin'ny manodidina. Entanina ho mailo sy hitandrina trano ny isa tokantrano isorohana ny trangana firehetana tahaka ireny na tampoka tsy mampandriaza ny loza raha ny fanentanana. Lafim-baovao hafa efa mampitombo ny asa tanany ireo mpisehatra taorian'ny filazana fa hisalotra fitafy malagasy ny rehetra isaky ny zoma ho fanomezan-danja izay vokatra amin'ny malagasy zay. Tsy fanandratana ny maha-malagasy ihany ny fanaovan'ireo fitafy malagasy fa fanandratana ny fahaiza-manao n'ireo mpanao asa tanana malagasy ihany koa.
falsahirana ireo mpanao asa tanana sy mpamokatra ny vita malagasy raha nahareo fa irosony ny fitondran'ny fanavaozana amin'izao fotoana ny fanomezan-danja ny vita malagasy ka isalotra izany avokoa ny rehetra isaky ny zoma andaniny itom isa ny mpanjifa azo laka sy omena sehatra ny vita malagasy izay midika fa mankasitraka ny kolontsaina sy ny soatoavina malagasy ankilany lafo ny akora fototra ampiasaina ahafahana mamokatra bebe kokoa ampiatrehana ny filan'ny mpanjifa ny fitaovana sy ireo akora fototra fa ny vola oenti-manana amin'izany no olana ka miteraka fahalafosina ny vokatra tsy ampy ihany koa ny fanohanana azy ireo indrindra manoloana ireo mpifaninana avy any ivelany fanampin'izay miena ny isan'ireo mpanao asa tanana ka miena manaraka izay ihany koa ireo vokatra hita eny an-tsena tsika indraindray ohatra ny hoe varina amin'ilay friperie sy ny sinoa nefa raha fitafy malagasy satria tena hoe tsara hoe tsika malagasy manao fitafy malagasy no eo koa le lamba samy hafa mihitsy ny lamba malagasy sy ny fripe sy ny sinoa kora be da be fa le oenti-manana tsy dia misy ny tombo mihitsy le etra mo zay tsy afaka zay zao raha anao exposition dia tsy afaka manao exposition mihitsy zay raha tsy voalohany etra nefa le etra alohanay tena be da be tsy zakanay tsy arakaraka le zavatra vola miditra aminay zany le izy tsara kalitao ny asa tanana malagasy raha mita amin'ny avy any ivelany tsy fanandratana ny maha-malagasy ihany ny fanaovana azy ireny fa fanandratana ihany koa ny fahaiza-manao ny ireo mpanao asa tanana ireo mpanao asa tanana izay afaka mamorona modely vaovao miainga amin'ny akora isan-karazany eo ampelantanana mifanaraka amin'ny etaeta sy ny filan'ny mpanjifa tsy ny fitafy ihany no marika ny maha-malagasy fa eo ihany koa ny satroka ny kapa ny poketra ny firavaka sy ny kojakoja isan-karazany izay voakasika izany avokoa ireo vaovao nisongadina natao amin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV tamin'ity androan'ity indray no ndao arahantsika vetivety. Tovolahy 7 taona natao mba mitady omaly no hita faty teniny amin'ny kariera ny Tsobolo Ambatomaro tamin'ny maraina teo. Efa nijery ny zava-nisy ny polisy pireneno omaly teny Analakely no nahitana azy farany tamin'ny 3 ora sy sasany tolakandro no nisaraka tamin'ny namany ary tsy nody intsony izy avy eo raha ny loharan'ny bavao. Andrasana ny fampitam-baovao mahakasika azy. Androany talata fa 7 volana Jolay 2024 tonga nambali ny fanasan'ny masovo Turquie eto Madagasikara ny avy eo anivony orinasa Grom. Votoatin'ny fionana ny fiara-miasa amin'ireo orinasa turka misehatra amin'ny arena an-kibon-tany ampiasa vola eto Madagasikara. Eo ihany koa ny fampiroboroboana ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara sy Turquie ary ny fifanankalozana traikefa sy atao amin'ny sehatra ny fandrarana reny an-kibon-tany. No tanteraina teny amin'ny lapan'ny fitsarana tapony anosy androany. Ny lanona mpitsarana nandraisana ny fianiana Andramatoa Anne Raymond mpikambana vaovao eo anivon'ny Seni solitena ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara. Berina sokatra ato anatin'ity volana Jolay ity ny sidina mampitohy mivantana Antananarivo sy Moroni renivohitry Komoro raha ny nambarany filohan'ny Komoriana Azali Assoumani omaly alatsinainy fahinana ny volana Jolay araka ny vaovao navoaka ny gazety Le Matin des Comores androany. Ireo mpandeha avy any Komoro izay voalaza fa tsy maintsy mandalo any Addis Abeba alohan'ny azonana Antananarivo ka lasa lafo kokoa ny sarany tampan-kila vokatra izay. Anankatoavy ny bankiera sam-pirenena ny famatsim-bola mitentina 520 tapitrisa $, amin'ny tetikasa projet intégré de développement urbain et de résilience pour l'emploi andiany faharoa. Tanjona ao anatin'io tetikasa ho an'Antananarivo sy Toamasina io ny anamafisana ny fotodrafitrasana an-tanan-dehibe manoloana ny vokatry ny fiovany ny toetry ny andro sy ny fanatsarana n'ireo fotodrafitrasa tena lara-pahamehana ary ny famoronana asa. Ho an'ny Toamasina izay lasibatry ny rivo-doza agezany ho tanteraina ao anatin'ny tetikasa ny fanamboarana sy ny fanamafisana ary ny famerenana amin'ny laoniny ireo fotodrafitrasa-panjakana indrindra ny sekoly sy ny toeram-pitsaboana. Hatramin'ny taona 2024 olona misy saray fengo 5 tapitrisa no isitraka fotodrafitrasa mafiorina amin'ny alalan'io tetikasa io. Trano fonenana miisa 2 alina ho tohanana ny fanarenana azy. Eo koa ny fanamorana ny fanomezana ny titre foncier ary ny famoronana asa manodidina ny 7 arivo sy 100 alina raha ny fanazavana.
ndray mbava momba ny maresaka iraisam-pirenena voaheloka higadra heritona antranomaizina sazy miatra i Marine Le Pen. Iray amin'ireo olo-malaza eo amin'ny sehatra politika ao Frantsa araka ny didina avoaka ny fitsarana ambony misana ny fampiakarana any Paris androany. Meloka nondra raha fanodikodinina volam-bahoaka mifandraika amin'ny karaman'ireo assistant parlementaire izay voalaza fa niasa ho any antoko Front National fa tsy ho an'ny parlemanta Europiana ny tenany na izany aza tsy manakana azy tsy rotsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena frantsay ny taona 7 ity raha ity. Dia izay koa no entina manakatondray ny fiarahantsika amin'ity ality ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Ulprime vous a présenté ni vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté ni vaovao. Fihenam-bidy 3 isan-jato hatramin'ny 7 isan-jato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 3 jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.